toy ny vehivavy rehetra mankalaza ny androny vehivavy ihany koa ny masera izay manoka tena ho religiozy ho azy ireny anefa dia ny fitezana ny fanabeazana ny ankizy no ataony lahara-pahamehana toy ny masera Céline ohatra dia efa nilomano hatry ny ela tao anatin'izay fitezana ny ankizy zay ity religiozy ray ity araka izao fanazavana zao. Tsy natao hanoro-tokantrano avokoa ny vehivavy, misy ny manoka tena hanao religiozy. Raha amin'ireo religiozy malagasy masera Céline teo amin'ny 12 taonany rehefa nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat izy no nanapa-kevitra ny hiditra religiozy. Ny fanaovana religiozy na ny manao masera dia antson'Andriamanitra, toy ny antson'Andriamanitra hoe anoka tena hanao religiozy na hanorina tokantrano na ho tokantena na hanao pretra. Dia ho anatrehan'izay antson'Andriamanitra izay nefa misy ny safidy ny olona rehetra samy antson'Andriamanitra fa anjarantsika olombelona no misafidy. Dia tao anatin'ny safidy nataoko no safidy ihany koa hanao religiozy izay hoe manoka tena ho an'Andriamanitra mandaha ny fiainana tokantrano izay. Dia safidianako ny fikambanana Salesiana Don Bosco dia noho izy hoe mikarakara manokana sahirana sy indrindrandrindra ny tanora ary ny zazavavy. Tao anatin'ny 10 taona izao i masera Céline no niditra tamin'ny fikambanana Salesiana Don Bosco. Manabe ireo ankizy sahirana ny tena endraketany ao amin'ny oratorio Ampasan'ny Malo. Ankizy anjato ny avy amin'ny fianakaviana sahirana no iahindry masera Céline eto. Ny ankizy karakaraina eto moa izany dia ankizy mipetraka manodidina ety Ampasan'ny Malo ambanidia ety. Dia ny olana hitanay matetika no mahatonga andreo ankizy ireo ho tena sahirana dia eo ny olana eo amin'ny fianakaviana indraindra iray aman-dreny mety hoe misaraka na tsy fahitana asa ho an'ny ray na ho an'ny reny. Misy ihany koa ireo avy any toerana lavitra mifindra toerana aty tsy mahita asa vetivety dia mandra-pahita trano mandra-pahita asa dia miaina ao anatin'ny fahasahiranana aloha. Dia ihany koa ilay tsy fananany reny indrindra asa fixe asa raikitra zany dia mahatonga an'ireo ankizy ireo sahirana na dia hoe sy ilay ankizy karakaraina eto isan'andro ihany. Misy ihany koa ny ankizy amin'ny farany herinandro na isan-kerinandro izay raisinay dia anisan'ny zavatra tsapa sy hita hoe iaraha-mahita zany izay hoe fahasahiranana ny renim-pianakaviana no ny tsy sy ny asa izay. Eo ihany koa ny korontana vokatry ny alikaola na vokatry ny fitondran-tena tsy araka izay andrasana amin'izay hoe fianakaviana modely izay dia ny ankizy indraindray no hiaran'ilay fahasahiranana. Masera Céline dia manana afatra tolotra ny vehivavy amin'izao fety ny valomarsi izao. Ny vehivavy dia manana ny asany vehivavy antsika vehivavy aloha tokony mijery an'izay hoe tsika dia olombelona no arian'Andriamanitra hitovy zo daholo araka ny naharian'Andriamanitra tsika vehivavy ka tokony mikaroka an'izay asina maha olombelona antsika izay sika vehivavy ary miezaka manandratra an'izay. Dia asaina ihany koa ny lehilahy mba hijery an'izay hoe fitovian-jo sy fitovian-kasina maha olona eo anatrehan'Andriamanitra izay amin'ny fanajana ny zon'ny vehivavy. Ary ny vehivavy ihany koa dia afaka na ny tanora vehivavy na vehivavy efa manatokantrano miasa mitady vola mianatra manandratra n'izay asina maha olona izay fa tsy ho voatery hoe akory hoe rehefa vehivavy dia tsy maintsy iaina ao anaty fahasahiranana.